Mitoetra ny ihany koa ny asa sosialy tanterahany fikambanana Rotaract Club Faneva farany teo dia ny akany fitezana zazakamboty sy nani eny malaza no nahazo ny anjarany tao anatin'izay tombontsoa izay. Nanolotra fanomezana nahitana vary, menaka, ranom-boankazo ary akora azo avy amin'ny ronono ny akany fitahiana zazakamboty sy nani aina eny malaza ny Rotaract Club Faneva ny farany herinandro lasa teo. Vokatra izao asa soa izao izay nitotsaina naraka teo amin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny Rotaract Club Faneva dia nahazo parabole Madagasikara fa andro ankizy mandrato fahalalana ihany koa ny akany aina. Tafiditra ao anatin'ilay hetsika antsoina hoe journée de partage izao asa soa nataon'ny Rotaract Club Faneva izao. Nanamarika ny fotoana ny hetsika maro samihafa toy ny fampisehoana, nomanindreo ankizy, fanampiana manao sakafo, fiaraha-misakafo, ireo lalao maro samihafa ary ny hetsika fampizarana ny rahana tamin'ireo ankizy. Ity no asa soa faharoa notosain'ny Rotaract Club Faneva tao amin'ity toby ity izay ahitana zaza 50. Efa nanatanteraka asa soa antsoina hoe Noël des enfants tao toerana koa ny Rotaract Club Faneva tamin'ny volana desambra tamin'ny Tondasa. Ankalaza amin'ny fahavalo taona nisiny amin'ny sabotsy ho avy izao ny Rotaract Club Faneva.